miarabantsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'i Jesosy nijoroky vavolombelona eto androany izay zavatra nitranga tamiko iray volana lasa izay. Teo ampitondrana voka ny zanako faha-efatra no nitranga ny zavatra sarotra izay nilalovana izao. Kanefa dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nanao zava-mahagaga izy ary maneho izy fa mihaino vavaka. Ao anatin'izany fitondrana voka izany dia misy fanaraha-maso matetika izay natao. Ka andro anankiray niantso maika ny dokotera izay somary nanaitra anay satria hoy izy hoe tsy maintsy miditra hôpitaly ianao ampidirana rà fa tena kely dia kely ny rà ao anatinao. Dia somary gaga natahotra ihany aloha hoe ahoana izany, kanefa napetraka tamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia nanaiky dia nanaraka an'izay. Taorian'izay moa dia tsy nisy olana, tsy naninona mihitsy izany fa tapa-bolana taorian'izay no nitranga an'ity zavatra sarotra izay ho tantaraiko aminao ity. Ny andro talata 9 Mai narary natsapa misy zavatra hafahafa izany dia niantso an'ilay dokotera hoe dokotera maharary fa ino no tokony ataoko. Dia manatona hozy izy fa ho jerena ianao. Dia tonga tany moa izay dia jereny kay tsy azo ilay zaza. Dia teo izany dia inona ny atao. Tonga dia nandamina moa izany dokotera hoe izao ny ataontsika dia efa napetrapetraka daholo izany fanomanana sy ny toy izany. Dia ny talata izay no tany amin'ny dokotera io ohatry izy hoe ny fanomanana ny alarobia ny alakamisy manao aspiration. Dia nekehana daholo nanaraka ny zavatra rehetra moa izay dia tonga ny andro alakamisy nandeha ny fikarakarana rehetra, zavatra mahagaga tsy mety mahita vainina ko ny anesthésiste sy izay ekipa ny karakara teo izany. Dia gaga hoe fa maninona tsy hita izay vainina hita moa izany indraindray vaky dia tsy hita intsony izay natao satria nandramana daholo ny tanana anankiroa dia tsy nety ilay izy. Dia hoy izy hoe allo hozy izy ataontsika rapitso fa reraka ianao. Dia nanaiky ihany izay izany dia miandry ny ampitso. Teo ihany ny fitaintainana hoe ahoana nitondrana zaza efa maty nefa 4 andro dia mbola hijanona 4 andro anaty kibo fa vavaka foana moa izany hoe Jesosy eo ianao mahalala izay mahasoa, ianao no mitantana ny fiainanay dia aoka ianao no mandray an-tanana zavatra rehetra. Ary tena izay ilay vavaka nataoko aloha hoe ianao tompo anolo-tsaina an'ireo dokotera, ianao no hitarika ny zavatra rehetra, handray an-tanana ny zavatra rehetra. Dia tonga ary ny andro zoma 12 Mai io andro dia vonona tsy nisy olana toy n'ilay omaly iny. Tonga dia vita vetivety ny fikarakarana dia natao sous anesthésie générale moa izany. Ny zavatra prévu hoe hanao aspiration tsika, zavatra vetivety io tapakandro dia mody any an-tranonareo. Kinanjo nefa tsy izay ny zavatra nitranga fa voanomboka ny asa zareo dia hémorragie be no nitranga. Dia tao anatin'izany moa ny vadiko sy ny reniko no nanaraka. Dia gaga zareo izany asaina miandro amin'ny salle de réveil. Gaga zareo mijery fa misy olona mifamoivoy mifamezivezy ao amin'ny bloky, mihazakazaka makamy pharmacie, mihazakazaka ohatra ny hita hoe olona sahirana, misy olana. Dia nanontany fa misy inona. Tsy hita moa hoe ahoana fa
avy eo kelikely teo nivoaka ny dokotera voaka avy tao bloky dia niteny tamin'ny vadiko hoe manao hémorragie be ny vadinao izy efa manao izay azonay atao izay fa mivavahana nanomboka teo izy mianaka dia nandohalika mivavaka ao anatin'ny salle de réveil mivavaka izy nangataka tamin'ny tompo nitaraina tamin'ny tompo dia vitsy vavaka izay dia niantso ny manodidina izy niantso ny pasteur izay dadatoako ihany niantso pasteur hafa ihany koa niantso ny fianakaviana sy ny mpiray tam-po ireo fandraisana ny serasera dia tena hita fa teo amin'ny fotoana io dia nivavaka daholo tao ireo eny am-pitondrana fiara ary dia mijanona ozy izy mijanona izay mivavaka teo ireo tao anaty bureau dia mivavaka najanona ny asa dia mivavaka izay tany an-trano moa dia mivavaka namonjy toerana nandohalika mivavaka fa tena niseho ny voninahitr'Andriamanitra taoriana izay kelikely fotoana kely taoriana izay indray dia nijerena tao amin'ny bloky mangina be dia efa maninona misy fahanginana be ohatrany natahotra indray zany fa inona manontany tena fa misy inona atao tsy nisy olona niazakazaka tsony tsy nisy olona niteny tsisy nefa zao ny zavatra nitranga rehefa nitantara ny dokotera dia izy hoe velona somatsara ianao ozy izy voalohany ozy izy ny hémorragie nitady izay fomba rehetra eny najanonana azy natahotra satria tena mitovy an'ireny rano amin'ny robinet ireny izy ny rano ao mandeha dia very-hevitra izay nitady izay fomba rehetra hoe ahoana ny atao fa manaraka izany ianao izy izy raha le alakamisy 11 mai io nanaovana ny opération dia mety ho sahirana ihany satria tsy nivonona tamin'izay hoe mety hisy hémorragie ny resaka tsy natety dia aspiration fa ny zavatra mahagaga le mpandidy izay namonjy tao anatin'ilay hémorragie zany efa niaraka taminay teo izany hoe raha ny alakamisy zany tsy nisy mpandidy teo dia tsy hita izay natao fa mbola hiomana indray ilay mpandidy raha ohatra ka hoe izay ilay zavatra nitranga dia mbola ny fanomanana elaela nefa ny eto ny ora sy ny segondra ny saina ozy izy raha ny fanazavany moa zany dia hoe raha misy olona ozy izy ohatra very raha be toy izany raha misy olona raha tsy misy tsony ao amin'ny ati-doza izy ao anatin'ny 3 segondra dia maty ny olona anankiray ka raha ao anatin'izay zany mbola vao hiantso mpandidy vao hanomana vao sy ny toy izany dia efa tsy namana intsony ianao izy fa nefa ny fitondran'Andriamanitra ny zavatra rehetra Andriamanitra nefa nandray an-tanana dia naniraka an'ireo mpitsabo ireo naniraka an'ireo mpandidy ireo dia voavonjy somatsara moa zany eo amin'ny resaka fampidirana raha ihany koa dia nanazava izy hoe poche na raha anankifito nampidirina taminao izy izy ambony be ny risika hoe mety tsy handray an'ilay raha ilay vatana mety sanatria izy fiatraikany any amin'ny taova ihany koa any amin'ny aty anefa tsy izay ny zavatra nitranga fa tena mahagaga ozy izy fa mandeha sy milamina tsara daholo ny zavatra rehetra ary eo amin'ilay fampidirana raha mbola hitady raha any amin'ny banque de sang zahay izao nefa ny zavatra mahagaga vetivety eo izy dia tonga le raha le responsable anankiray to dia nanolo tena anatitra raha taty aminay andeha moto ohatrany hoe fa zavatra raha izahay mandinika izany ozy ny dokotera dia hitanay hoe zavatra mipetrapetraka daholo le zavatra hoe tsy hémorragie ity ny zavatra atao mila mampiditra raha tsika ireto misy raha vetivety tonga eto amintsika sy ny toy izany nefa misy ny zavatra hoe nampatahotra nefa nijerenao fa tsy nisy ninina tsy nisy lozany tranga tsy nisy zavatra nanahirana izany dia isaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay mitranga izy moa izany dia tena
resy lahatra ny dokotera hoe tena nivavaka nareo izy izy a tena mirakla ho zavatra mitranga tao izany ry havana dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa isika indrindrindrindra amin'ilay firaisan-kina mivavaka zavatra tena tsapako hoe le fiombonana amin'ilay vavaka izay natao amin'ireo olona natsoina maro be ireo a dia hitanao mihitsy ny hoe mihaino Andriamanitra ary tsy mihaino fotsiny fa mamaly vavaka. Hofitiniko ny zavatra mitranga rehefa vita izay rehetra izay dia nandinika izay hoe tena izany tokoa fa fitondran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha ny tantara tany aloha hoe mila nampidirana raha tapabolana mialoha hitanay hoe efa fanomanana ny atrehanan'ity zavatra ity ka iny zavatra iny ohatran'ny hoe ianao izany gaga taloha tamin'izay fotoana izany hoe fa ahoana fa misy inona fa aty aoriana ilay izy fantatra hoe aika izay ny antony ary efa voalazan'ny dokotera teo ihany koa ilay resaka hoe maninona tsy ny alakamisy ilay izy natao fa zoma satria efa ny fiomanana rehetra ny zoma nety tamin'ilay fotoana satria efa teo vonona daholo ny fikarakarana rehetra ny andro zoma dia izany rehetra izany a dia hitanao hoe ohatrany tsy mandehandeha ho azy ilay zavatra ary manarak'izay ilay zavatra ny tenen'ny dokotera ihany moa ny amin'nytinako azy hoe tokony sanatriny izany mety nisy fiatraikany ratsy a ny fampidirana raha be dia be loatra kanefa ny a tsy izay ny zavatra nitranga fa Andriamanitra no nandray an-tanana dia tsy nisy olana tsy nisy zavatra nampatahotra izay rehetra natao. Raha izaho izao no mitantara dia izaho izany tsy tao anatin'ny atao hoe tsy mahatsiaro tena tao anatin'ireny fotoana ireny dia inona ary ny fiomanana nataoko tao alohan'izay a dia efa mivavaka foana hoe Jesosy ianao no mandray an-tanana ny fiainako a ianao malala izay mahasoa dia apetrako ampelantananao zavatra rehetra apetrako aminao fitokisako rehetra dia fahatokiana ilain'Andriamanitra fahatokiana ao an'Andriamanitra zava-dehibe aminy izany dia izao ny zavatra nitrango izao tsaroko daholo ilay vavaka nataoko a rehefa mitantara dokotera hoe tena izay ianao manolotsaina nireo mpitsabo ireo a ianao no mitarika sy mandray an-tanana ny zavatra rehetra dia tena izay ilay zavatra nitranga dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Misaotra tompoko.